Ny omaly fahombiazana ny ampitso fandresena io ny filamatra hitan'ny antoko ery vavaon'ny Madagasikara na ny HVM mandritra ny fiaonam-be-paritra izay tanterahany any amin'ny tapany atsimon'nosy iny ao Toliara ny marimarina kokoa. Araka izany manana fanantenana trany ity antoko politika ity amin'ny fitantanana izay kasaina apetraka eto amin'ny firenena. Toy izao ny akom-baovao. Nisokatra nanomboka omaly any Toliara ny fiaonam-be-paritra nataon'ny antoko ery vaovao any Madagasikara. Any an-toerana avokoa ireo mpitarika ity antoko ity nanomboka omaly. Androany dia filaharam-be namakivaky ny tanàna no nentina nanamariana izany fotoana izany. Tafiditra indrindra koa amin'ny mahafahatelo taona ny antoko izy ity. Teny filamatra niraisin'ny antoko ny hoe ny omaly fahombiazana ny ampitso fandresena. Na tonga solotena any Toliara avokoa ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara mandritra ity fiaonam-be-paritra ity. Nitovy tamin'ny fiaonam-be tany Toamasina dia nanakoako ny fangatahan'ny filatsahan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Raha ny fandraisam-pitenenana ny fandimby dia niverimberina hatrany ny isain'ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpikambana. Ny fampandrosoana ny firenena no tena tanjona ho kendren'ny antoko raha ny eny nandritra n'ireo fandraisam-pitenenana samihafa.